Fantatra amin'izao fotoana izao any Kongo any olona 70 no nalefa INTSEFA noho ny raharaha famonoana piasan'ny projet izay efa tanterantsika teto tato anatiny ity volana ity ihany moa izay resaka raharaha famonoana olona tany i Kongo zay. Ka ny pisipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiatrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha tany Kongo no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Naolan'ny rainy 30 taona ny zanany 7 taona. Zanaka nateraka ve re olona dia aholana. Ny zanany 7 taona indray no naolan'ity rainy ity izay tena lehilahy tsy vanona 30 taona ity. Tonga nitory ny vady andefomandriny momba izany fanolanana anjanany izany teny amin'ny zandariny lakamisy Fenorivo ny renim-pianakaviana iray tamin'ny 5 febroary 2024 tamin'ny 5 ora hariva ateo eo. Ny taratasy ny dokotera nentiny ho fanamarinana dia manaprofo fa efa simba tanteraka ilay zazavavy kely. Nosamborana avy hatrany ilay renim-pianakaviana ka natao ny famotorana azy. Natotry ny fitsarana izy taorian'izay ka notanana avy hatrany eny amin'ny fonjan'Tsiafahy. Izany ka tena lehilahy tsy vanona satria ny zanakanao teraka ao indray ve no ndeha olanao tahaka an'izao. Amin'io tsy mba zaza efa lehibe fa zazakely mbola 5 taona ery no ndeha olana ao anatin'izay filan-dratsy zay ka tena mendrika sazy izay farany mafy ity lehilahy izay nanolan-janaka tahaka ny nataony ity raha namana teny lakamisy ny Fenorivo ity. Fantatra fa misy piasan'ny douane izay nidoboka eny Tsiafahy indray. Notazomina eny amin'ny fonjan-Tsiafahy ny piasan'ny fanditseranana iray izay voarorohy tamin'ny raharaha takelaka volamena milanja ray faingo 7.7 kilograma tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny 30 janoary lasa teo iny. Raha tsy hivana ny tantara dia tratra tamin'ny mpandeha saika iondrana tamin'ny sidina Ethiopian Airlines ET 852 izany takela-bolamena izany. Napetraky ny mpiraitsy-kombakomba mialoha tany anatin'ny koveta fivoahana na toilette ny salle d'embarquement ity volamena ity no nalain'olona hitondra azy ka tsy karitry ny mpiasa ny fanditseranana hafa izany rehefa nijerena ny fijerena olona tao anatin'izany fanditseranana izany. Manaprofo izany fa misy ihany ireo miraitsy-kombakomba amin'ireo mpanondrana ny harem-pirenena matoa misy an'ity olona izay miasa ao amin'ny fanditseranana voarorohy amin'ity resaka fanondranana volamena ity. Any Toamasina indray maty voatifitra tao Toamasina Ilux. Jiolahy raindahiny iray no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana tao Ambalamanasy Toamasina tao. Mafampana ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny faritry ny Ambalamanasy commune Toamasina suburbaine ka nanaovan'ny zandary velam-pandrika ny aliny alarobia 9 febroary lasa teo ka maty voatifitra tao anatin'izany Ilix Tsaraloha niaraka tamin'ny fitaovam-piadinana mahery vaika. Ireo fitaovana ireo no entina hamonoana izay mandalo eny amin'ny lalam-pasika rehefa mahazo vaovao avy amin'ny namany fa misy vola ny olona iray. Lix moa dia marihina etoana dia mpikambana feno amin'ny vondrony fanoherana RMDM ka izao maty noho ny fanendahana sy fandravana olona sendra mandalo amin'ny lalam-pasika any Toamasina iny izao. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny RMDM ao Toamasina manoloana an'ity tranga nahafatesana any Lix Tsaraloha tao Toamasina ity. Na dia eo aza moa izay rehetra voalaza izay dia mbola mipetraka ihany ny fandaniana eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao amin'ny ilay hoe tena jiolahy tokoa ve Ilix Tsaraloha sa inona no tena marina tao ambadika an'izao
tranga izay nahazo azy izao. Dia mantsy araky ny ilay fomba fiteny manao hoe rehefa nandalo ny ramaka dia may ny trano, nefa tsy ramaka akory no nandoro ny trano fa sendrasendra fotsiny no izy nandalo iny no may ny trano, ka i ramaka ihany no fantatry ny olona hoe nandoro ilay trano. Any Forofo Vohilany distrikany Vohipeno indray nisy nakankeriny teo ampandrinana i Martino zazalahykely varira 5 taona. Tamin'ity herinandro ity teo anelanelany tamin'ny 2 ora hatramin'ny 3 ora ity zazakely izay varira 5 taona ity no nisy nakankeriny tany Foroforo Vohilany distrikany Vohipeno. Niara-natory tamin'ny ray aman-dreniny io zazy io no nisy naka ary tsy nahare na inona na inona ireo farany rehefa nifoha voagaga fa tsy teo intsony ilay zaza ary mandeha ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao mahakasika an'ity tsy fahitana any zazavarira 5 taona any Vohipeno ity. Any Mahajanga indray nafampahana ny resaka fanendahana sy ny fitarainana voaray tato ato zay. Voasambotra ny polisy-pirenena ireo tampozotra Jolay izay mpanendaka sady mpanao sinto mahery eo amin'ny faritry ny Totaly Tsaramadroso hatrany amin'ny Pont Blanc ary 12 taona ny zandriny indrindra. Fantatra ihany koa fa ny ray amin'izy ireo dia efa mpamerokeloka. Voasambotra ihany koa ilay tovolahy 13 taona izay efa inefatra ny gadra raindahiny amin'ny fanendahana eo amin'ny faritry ny bazarin'ny Mahabibo. Voasambotra teny akaiky ny Pont Fitim teo ampanaovana ny asa ratsiny ihany koa ireo Jolahy izay mpanendaka eo amin'ny lalandratsy axe Galana Manjarisoa. Mihatanora trany araka izany ireo Jolahy mpanendaka ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Mety ho inona no antony mahatonga an'izany ireo tanora izay tokony mbola hianatra sy hikoka an'izay fianarana any an-tsekoly izay no lasa manendaka tahaka an'izao. Andao amin'izay ho resantsika ny tranga tany Kongo. Niakatra fampanaovana atao amin'ny lapan'ny fitsarana Fianaratsoa ny raharaha mahakasika ny fitsaram-bahoaka na hafatesana ny mpiasan'ny projet tao Ambatofaritana komina Manapatra distrikany Kongo faritra Fitovinany ny 20 Janoary 2024 lasa teo iny. Olona 20 mianadahy no nohadihadiny ny mpitsara mpanao famotorana. Tapaka ny mpitsara nandritra izany fa 17 amin'ireo no voaroroso no nalefa avy hatrany any amin'ny fonjabeny Tsiafahy ka ny 2 mianadahy kosa ao amin'ny fonjany Ankazondrano Fianaratsoa raha atao eo ambany Andromasony fitsarana ny iray ambiny. Ity farany izay fantatra fa ray aman-dreny ampanjaka ao amin'ny toeran'io. Mbola misy olona fito kosa karohina amin'izao ary namoahany fitsarana didy fampisamborana izy ireo. Tsara ny mampatsiahy fa mpiasan'ny projet sy ny mpampianatra iray no nisamborin'ny fokon'olona atao Manarinjato Fokotany sy komina Manapatra distrikany Kongo ny tolakandro ny alahady ny 20 Janoary. Nolazaina fa dahalo ireo olona ireo ka niharan'ny fitsaram-bahoaka. Ilay mpiasan'ny projet namoy ny ainy avy hatrany naratra mafy kosa ilay mpampianatra. Izay no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.